Alakamisy fahafolo febroary 2020 sy 2020 magnano mbala tsara akorialy tompoko lahy sy tompoko vavy tonga fotoagna ny fampalalam-baovao antsika koa dia asainay mpagnajangana magnaraka zegny hatramin'ny farany. Ny lafiny toetry ny andro no anavoantsika ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Ny toetrandro izay voarain'ny sampana mpamantina ny toetrandro tamin'ny 4 ora hariva lasa teo. Misy tangonin-drahona agny amin'ny ranomasimbe indiana izay mitondra oram-baratra vinavinaina hivoatra izany amin'ny fiandohan'ny herinandro ambony. Noho izany dia tombanana isy ny fiforoanan'ny andro ratsy manomboka ny alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary 2020 sy 2020 ho avy izao. Amin'izao fotoana izao dia mbola sarotra ny manamarina ny mety hisian'ny fiantraikany mivantagna agny amin'ny faritra agny amin'ny tapany avaratra sy avaratra antsinana nosy fa mbola ranomaso akaiky izany amin'izao fotoagna izao. Na dia zany aza dia entagny ny mponina any amin'ny faritra Diana sy Sava mba hanaraka ny fivoaran'ny toetry ny andro indrindra fa amin'ny fiandohan'ny herinandro ho avy izao. Amin'ny ankapobeny dia saika nisy oragna teto tapitranan'ny Antsirana nandritra ny tontolo andro ny alakamisy fahafolo ny volana febroary 2020 sy 2020 ity. Amin'izao fotoagna izao kosa mandrahona ny andro eto tapitranan'ny Antsiranana. Otoantsika misitry fampianarana fampalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity. Tanora miisa enamby 70 avy ato amin'ny faritra Diana sy Sava no nahazo sertifika manokana ho mariky ny fahavitany fiofanana nandritra ny 5 fanjava teto atapitranan'ny Antsiranana. Ka tao amin'ny efitrano malalaky ny Alliance Française Antsiranana no nizaragna ny sertifika ho mariky ny fahavitany reto tanora ireto ny fiofanana. Fahafito ny volana febroary 2020 sy 2020. Ireto tanora ireto dia niofagna nandritra ny 5 volana teto atapitranan'ny Antsiranana. Taranja maromaro no nianaran'izy ireto toy ny hôtellerie, restauration ary ny tourisme. Eo ihany koa ny fianarana ny teny frantsay. Ka tao amin'ny efitrano malalaky ny Alliance Française Antsiranana no nagnatotosagna ny lanonana ny tolakandrony talata teo. Tonga nanome voninahitra ity fotoagna ity ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Ramatoa Gabriel Vavitsara sy ireo manan-kaja eto tapitranan'ny Antsiranana. Ity tetikasa ity dia famatsimbola avy amin'ny Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix amin'ny alalan'ny tetikasa BPF. Mifototra amin'ny alalan'ny herisetra miditra ny zaza tsy ampy taogno ary ny fandriam-pahalemagna ato amin'ny faritra Diana sy Sava na antsoina amin'ny teny frantsay hoe prévention de la violence de délinquance juvénile et de l'insécurité dans les régions Sava et Diana. Ny tanjona amin'ity fagnofanana ity dia tonga ireo tanora ireo hiditra eo amin'ny setry ny asa na hamorona ny asany ka tonga azy ireo tsy varilavo amin'ny asa ratsy maro samihafa. Anisany ankasitraka tietsika ity Ramatoa ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Ramatoa Gabriel Vavitsara Rantanirina nandritra ny anjara-pitenenana izay nataony. Antony ziny maro misy 46 appelons ny anty iaragna miaraka amin'ny Alliance Française miaraka amin'ny OIT zay fainarofa miaraka miasa amin'ny ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle. Ny tanjony aminazy misy fanontaniana amin'ity hoe mba miezaka zegny Diego mba miala amin'ny fanotragna. Tsy vitan'ny fanotragna fofa mba miala amin'ny ao koa zegny agnatin'ny programme reo le délinquance juvénile ke maro zegny teo 46 apprenants no ny bénéficier an'izay formation zegny durée ny 6 mois izy io. Miezaka mafy zegny ny fitondram-panjakana amin'ity faritra Diana ity ahafahany ireo jeune aby io mba mahita asa. Maro fa miezaka reo mahita ary mianatra. Donc anjaranay zegny no mianty amin'ny à travers amin'ity formation zay nazindreo bénéficiaire zay nazindreo ty afandreo jeune aby io zegny mba mahita asa. Fa zegny anjaranay amin'ny gouvernement amin'ity fitondrana ty no mampirisika ireo ary afandreo mahita asa amin'ny faritry Diana. Za io mikoragna en présence ny monsieur le gouverneur, en présence ny monsieur le préfet, en présence ny unité eto. Tsy vitany magnano ireo attestation fo fa ireo zegny mba hampiagna
accompagner io afahandreo mahita zay asa mendriky hoan'zareo zegny azadina fa tanora no tanjon'ity firenena ty ireo no avy n'ity firenena ty donc mila atelo mila accompagner zegny ireo afahandreo mahita asa zany. Agnambara ihany koa ny gouverneurany faritra Diana Daoud Arona Marisika fa ny tanora no ho avy n'ity firenena ity ka noho zegny dia ilaigna ny fanohan'izy ireo amin'ny alalan'ny famatsihana fitaovana ka ity fiofanana ity dia anisan'ny fitaovana anankiray lehibe hoentin'izy ireo mamorona ny asany hoy ny gouverneurany faritra Diana. Araka le voalaza teo ny tanora no avy n'ity firenena ity mila omeny fitaovana ny tanora ka ny formation natao teto dia fitaovana anankiray lehibe ahafahan'ny tanora mitsofoka amin'ny sehatra ny asa. Io tsy voatery hoe andeha hiasa amin'olo izy afaka mamorona asa ny tompony izy ary afaka miasa koa amin'ireny établissement hôtelier sy ireny restaurant isan-karazany. Donc ny fahazahoantsika ty formation ty dia zavatra anankiray hitondra fampandrosoana ty fahatsirana. Un projet PBF pour lutter contre la violence, l'insécurité et la délinquance. Ce projet est parrainé par le Premier ministre lui-même, donc c'est prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet, si j'ai bonne mémoire. Ampiena ny tsy fahendrem-pahalemagna misy ato amin'ny faritra Diana sy ny faritra Sava ary ihany koa ny herisetra izay mety tanteran'ireo zaza tsy ampitaogno izay tsy manana asa ka izay indrindra no antony nagnomezana ity fiofanana tao agnatin'ny 5 fanjava ity araka ny fagnazavagna nataon'ny directeur de l'organisation internationale du travail Andriamatoa Kofi Agusu Omaly. Faly ireo mpianatra navita ny fiofanana nandritra ny 5 fanjava ary nahazo diplôme ihany koa amin'izao fotoagna izao manana vina izy ireo anangana ny asany tegna manokana araka ny fagnazavagna nataon'ny Rasoely Manana Gaila avy ao Ambilobe. Fa tegna ny eritreritrinanazy amorogno entreprise mahakasiky hôtellerie et tourisme. Ka par exemple zio na agence de voyage na tour opérateur na hôtel zegny koa misy fo. Tapitra ny fampanalambavatsika tamin'ity anio ity tompoko lahy sy tompoko vavy makasitrikinao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin magname fotoagna ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.